Anio alahady fa 7 ny volana Jolay taona 2024. Alahady natokantsika andrana indray anreto mpiasa vaovao eto anivon'ny fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara handeha any an-tanimboly anatanteraka ny asa fitorinan'ny filazantsara. Ho aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Andeha hiara-hitsangana isika, hisaotra, hidera, ankalaza ary hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiarahantsika mamaky ny salamo 5:1 ka hatramin'ny 7. Laran-kira fahenina amin'ny 30 ndeha iraitsika ho fiderahantsika an'Andriamanitra. Yeah.
nivavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra ray zanaka fanamasino midera mankalaza manome voninahitra sy misaotra anao zay no ity fotoana ity azahoanay mpianakavy ny finoana miompo amampanahy ka midera anao mankalaza anao misaotra anao manome voninahitra anao satria tonga indray ny fotoana izay andrahanao an'ireto mpiasa vaovao ireto hanohy ny asanao, hitory ny filazantsaranao ka ahatonga ny olona rehetra azo famonjena. Misaotra anao zay noho ny taona vitsivitsy zay nanomananao azy reo ka nampianaranao azy reo, nanitsinao azy reo, nanefenao azy reo, ary izao nivoaka ho mpandresy tamin'ny lalan-tsarotra, lalana mafy, ny ady rehetra natreny sy ny aretany. Dia misaotra anao koa izay noho ny nanomezanao an'ireo mpampianatra maro samihafa, ireo mpanjara, ireo tompon'andraikitra samihafa ihany koa, samy niara ny asa teo ambany fitarihan'ny fananao masiny reny ka nahavitana ny fanomanana azy ireo. Misaotra anao zay noho ny fisian'ny kristianina, ny fiangonana marobe netsehny fanamasinao tamin'ny fanohanana an'izy ireo ka ahatongavana amin'izao fotoana izao. Irana ny tamboloboka ao mba hiasa izy ireo ankehitriny. Dia misaotra anao ihany koa Tompo no ny amty andro anio ity iombona mpifaliana no ny aminy zany rehetrarehetra zany koa mangataka aminao zahay atreo sy amasino ty fotoana ity mba hamirapirata ny voninahitra ao irery ihany. Amin'ny anaranao Jesoa no anaovanay ny vavakay. Amen. Miara-mipetraka ny fiangonana. Amty anio ity ry havana dia heno indray ny sitrapon'Andriamanitra izay ity no tanterahantsika, tsy amty androany ity ihany fa amin'ny andro mpiainantsika rehetra. Hoy izy hoe fa every ny fiantsonanareo rahalahy, fa tsy firy ny olon-kendry araka ny nofo, tsy firy ny olona mahery, tsy firy no ahavorazana, fa ny adala amin'izao tontolo izao no nofidian'Andriamanitra hampahamenatra ny endry, ary ny malemy amin'izao tontolo izao no nofidian'Andriamanitra hampahamenatra ny mahery, ary ny varazana amin'izao tontolo izao sy izay fanevateva no nofidian'Andriamanitra dia ny atao tsy ho misy aza mba hanafoana ny misy, mba tsy hisy nofo azo mirehare eo anatrehan'Andriamanitra, fa avy aminy no nanaovana anareo ao amin'ny Kristy Jesoa izay nataon'Andriamanitra fahendrena sy fahamarinana sy fahamasinana ary fanavotana ho antsika. Amen. Masina ny sitrapon'Andriamanitra koa sambatra izay mandeha Jehovah, sambatra izay tanteny vavon'io ka mitady fony rehetra. Ny laharan-kira faha 2 ny 15 amin'ny firana fanampiny mondeha iraintsika ry havana. Yes.
manoloana n'izany sitrapon'Andriamanitra zany a dia mahatsiaro tsy tanteraka mandraka ariva isika koa andeha isika hifona hibebaka iaiky ny tsy fahatanterantsika eo anatrehan'ny tompo ankehitriny. Iombona amin'ny vavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra ray zanaka sy fanamasino, ianao efa nanome tokony olomboanjo sy ny voafidinao rehetra hoe aza matahotra ianao, efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ianao koa mangataka aminao zahay, mamela ny elokay, mamela ny fahotanay rehetra noho ny tsy fitoeranay ho marina, ho masina, ho mahatoky sy madio manoloana ny fifidiananao sy ny fiantsonao. Noho ny tsy nanaovanay ireo adidy sy andraikitra napetraka ao amin'izay voafidy sy voantso, noho ny nanaovanay antsirambina, nazara fahavita tamin'ireo adidy sy andraikitra napetraka ao nataonay ireny. Ary omeo anay ny fanamasina mba hialanay amin'izany ratsy rehetra izany ka hanaovanay ny tsara mifanaraka amin'ny sitraponao, mifanaraka amin'ny teninao amin'izao sisy izao. Amen. Ny larakira 7:194 sy ny 9 mondeha io raintsika fanampiny zany fiaiketsika ny tsy fahatanterantsika izany. Hoanao zay ny fona sy ny bebaka marina teo anatrehan'ny tompo tokoa ry havana. Tsy ny lalaota fa tena ny fona marina tokoa ka ny bebaka. Mitsangana indray andray mifamelan-keloka izay atolotry ny tompo ho anao. Fa hoy izy, satria ninoanatra ianao ka nanetry tena teo anatrehako, izao efa ny hainy. Aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ianao. Izao dia izao no mamono ny fahadisoanao ary tsy ho tsarovako ny fahotanao. Koa amin'izao sisy izao dia aza manota intsony satria voavelany ny eloko ao noho ny anaran'ny masina. Halleluja, midera azy. Amen. Fa ny laharan-kira 420 sy 700
ny andininy voalohany sy ny faefatra ny dia hiraintsika ho visarantsika an'Andriamanitra no ny fahazahoantsika famelan-keloka indray tamin'ity ora sy fotoana ity. Vela heloka riavana dia samy manambara ny finoana ananany koa andeha iarahantsika manonona ny fanekempinoana nikeanina fanekempinoana laharana faro. Miara-mipetraka ny fiangonana dia tonga eo amin'ny asan'ny fiangonana isika riavana andeha ny raharahan'ny fiangonana no hanomboantsika an'izany. Misaoran'i Jehovah ary fanahy ohatra rehetra ato anatiko misaora ny anara-masina izany no iara-banantsika rehetra na tratra ty andro anio ity toy izao ny raharahan'ny komity fampianarana teolojika. Misaotra ny tompo mandrakariva ny amin'ireo zavatra rehetra navelany tranga tamin'ity taom-pianarana 420 sy 520 iny. Mitoy hatrany ny fampiarana ny fanatanterana ny rafitra vaovao eo amin'ny fanomanana mpitandrina eto anivon'ny FJKM. Misotra tsy moramora ny fandaminana ka antenaina fa raha dinganina ity taona ity dia ho tonga amin'izay nikendrena azy hatrany am-piandohana. Raha efatra no ambara amintsika etoana. Ny voalohany dia nireo rahalahy mahazatra. Antotanisa momba ireo mpianatra no raisina tato anatin'ny 7 taona. Ny taona 2024
ka hatramin'ny taona 2024 dia nisan'ny mpianatra nyraisina tamin'ny mandry tsara Ambomiangaly ary Fianaratsoa dia nahatratra 20, ary ny mpianatra kosa teny Ambatonakanga dia nahatratra 270. Ny taona fahaefatra teny Ambatonakanga dia nahatratra 20. Ny mpianatra vaovao izany dia miisa 220 ary ny fitambaran'ireo dia nahatratra 720. Ny taona 2024 ka hatramin'ny 2024 dia ny mpianatra nyraisina teny mandry tsara Ambomiangaly Fianaratsoa dia nahatratra 490 ary ny teo Ambatonakanga kosa dia nahatratra 30. Ny taona fahaefatra dia nahatratra 520. Ny mpianatra vaovao zany dia niisa 720 ary ny fitambarany dia nahatratra 220. Ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 ny mpianatra nyraisina tamin'ny mandry tsara Ambomiangaly Fianaratsoa dia nahatratra 490 ary tsy nisy kosa ny teo Ambatonakanga. Ny taona fahaefatra tao Ambatonakanga dia nahatratra 270. Ny mpianatra vaovao zany no niraisiny dia nahatratra 490 ary ny fitambarany dia nahatratra 900. Ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 ny mpianatra nyraisina teny mandry tsara Ambomiangaly Fianaratsoa dia nahatratra 270 ary tsy nisy kosa teo Ambatonakanga. Ny taona fahaefatra dia nahatratra 30. Ny mpianatra vaovao zany dia nahatratra 270 ary ny fitambarany dia 200. Ny antotanisa momba ireo mpitandrina navoaka teto amin'ny anatin'ny efataona. Ny taom-pianarana 2024 ka hatramin'ny taom-pianarana 2024 ny teto Ivato dia nahatratra 520 ary ny teo Ambatonakanga dia nahatratra 920. Ny fitambarany 130. Ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 ny mpianatra teto Ivato dia nahatratra 720 ary ny teny Ambatonakanga kosa dia nahatratra 420. Ny fitambarana voaka zany dia 350. Ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 ny teto Ivato dia namoaka mpianatra 220 ary ny teny Ambatonakanga kosa dia namoaka mpianatra 270. Ny fitambarany dia nahatratra 70. Ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 tsy mamoaka ny eto Ivato fa ny eny Ambatonakanga kosa dia mamoaka mpianatra 400. Ny fitambarany avoaka zany amin'ity taona ity dia ny 400. Ny fizotry ny fanomanana mpitandrina sy ny fifandraisana ao amin'ny Estera. Fandaminana ny TPM. Tamin'ity taona ity no nisantarina ny fandaminana ho toy izao: 2 taona any amin'ireo toeram-panomanana faritany ary 2 taona eto Antananarivo. Noho ny tsy mbola fisian'ny fotodrafitrasa eny Ivato dia nalamina ho herintaona eny amin'ny TPM Ivato ary herintaona kosa eny Ambatonakanga. Ny fifandraisana amin'ny Estera. Amin'ity taona ity no mifarana ny fisian'ireo mpianatra manomboka ny taona voalohany teto amin'ny TPM Ambatonakanga. Ary amin'ny taona ho avy dia ireo izay avy any amin'ny faritany sisa. Noho izany dia isy ny fandaminana vaovao araka ny faniriany maro ny fandraisana mpianatra hiditra ao amin'ny Estera na L1, na L3, na M1. Ka sady isy ny mifanatrika no izy koa ny anaty tranokala. Efa misokatra ny fisoratana anarana momba izany. Toy izay sy toy izay ny raha tsara ho fantatra dia ny tompony ho amintsika. Amen. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Hotoizantsika ny asan'ny fiangonana ry havana amin'ny alalan'ny fanaovantsika ny rakitra. Ny laran-kira 113 no ndeha iraintsika eo am-panatazana
an'izany. Anday araka hitsangana isika riavana hanolotra andrakotra amin'ny alalan'ny fanaovantsika ny laharankira 700 ny 4 ary hofaranantsika amin'ny amen zany. Dia tonga eo amin'ny fotoanan'ny tenin'Andriamanitra isika izao. Ny laharankira 700 ny 1 no ataontsika dia hitsangana andray ny tompona andraikitra izay hivavaka sy hamaky ny teny misesy fa isika kosa dia hipetraka riavana.
mivavaka isika. Jesosy misaotra anao zay fa tonga amin'ny famakiana ny teninao. Fa namasinao no mombanay tsirairay avy, ahafahanay mifantoka izany teninao zany. Aminaranao Jesosy Kristy Tompo. Amen. Jeremia toko voalohany andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahafolo. Jeremia toko voalohany andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahafolo. Aminaran'i Jesosy. Tonga tamiko ny tenin'ny Jehova nanao hoe, atry mifony anao tsy mbola noforonina tany Akibo no efa fantatro, ary atry ny fony anao tsy mbola teraka no efa no amasiniko sy no tendreko ho mpaminany ho an'ny firenena. Ary hoy kosa aho, indrisy Jehova Tompo, indro tsy mahay mandahateny aho fa mbola zaza. Fa hoy Jehova tamiko, aza manao hoe mbola zaza aho, fandeha amin'izay rehetra anirahako anao ianao, ary izay rehetra andidiko anao no ambaranao. Aza matahotra azy ianao, fa momba anao aho, hamonjy anao aho, hoy Jehova. Dia naninditra ny tanany Jehova ka nanendy ny vavako, ary hoy Jehova tamiko, indro efa nataoko eo ambavanao ny teniko, ary indro aho nanendry anao izao andro anio izao, hanapahefana amin'ny firenena sy ny fanjakana, hanongotra sy anjera sy andrava sy androdana ary anorona sy amboly. Amen. Mbola hotoizantsika ny famakiana ny soratra masina zany dia hoetantsika ao amin'ny filazantsara araka ny marika. Marika toko 7 ny andininy 17 ka hatramin'ny 17. Marika toko 7 ny andininy 17 ka hatramin'ny 17. Ary niakatra teo an-tendrombohitra Jesosy ka niantso izay tiany ankeo aminy, dia nankeo aminy ireo. Ary nanendry 12 lahy izy ho ao aminy sy hirany toroteny sady anana fahefana moka ny demonia. Ary Simona dia nomeny anarana hafa koa hoe Petera, ary Jakoba zanak' Zebedeo sy Jaona rahalahy ny Jakoba, izy mirahalahy dia nomeny anarana hafa koa hoe Boanerjesy, izany hoe zanabaratra. Ary Andrea sy Filipo sy Bartolomeo sy Matio sy Tomasy sy Jakoba zanak' Alfeo sy Tadeo sy Simona Kaniniana, ary Jodasy Iskariota ilay namadika azy. Ho faranana ny vaky teny izay hitantsika ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina toko 1 ny andininy 1 ka hatramin'ny 7. Romanina toko 1 ny andininy 1 ka hatramin'ny 7. Paoly, mpanompon'i Jesosy Kristy, voaantso ho apôstôly, voatokana ho amin'ny filazantsara n'Andriamanitra, izay nampilazainy ny mpaminany rahateo teo amin'ny soratra masina, ny amin'ny zanany izay nateraka avy tamin'ny taranak'i Davida araka ny nofo, ary naseho tamikery ho zanak'Andriamanitra araka ny fanahin'ny fahamasinana tamin'ny fitsanganana tamin'ny maty. Dia Jesosy Kristy tompontsika izay nandraisanay fahasoavana sy ny maha-apôstôly anay, hahatonga fanekena ny finoana ho voninahitry ny anarany any amin'ny jentilisa rehetra. Ary ianareo koa izay isan'ireny dia voaantso ho an'i Jesosy Kristy ho an'izay rehetra any Roma. Malala an'Andriamanitra sady voaantso no masina ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ray masino manana sinany fahamarinana, ny tenao fahamarinana. Amen.
Ny laharankira faraiky amin'ny 730 ny andininy voalohany sy ny faharoa dia iraintsika mpitsanganana ry havana hitsenahantsika ny afatry ny tompo. Petraka atsika ravako. Ho aminareo ravako ny fahasoavana sy ny fiadarana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Amin'izao alahady farany amin'ny volana Jolay zao zay anirahana mpiasa vaovao indray manerana ny sany FJK mariafako dia ny filazantsarany Jesosy Kristy araka izay tantarany marika azy ao amin'ny toko fahatelo ny andininy fa 4 sy ny fa 5 no angalatsika ny toroteny amin'izao alahady maraina izao raha sitrakareo dia ho vererantsika vakina miaraka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe ary nanendry 12 lahy izy ho eo aminy sy irahiny itoroteny sady anana fahefana hamoaka ny demonia. Amen. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Misy voambolana maromaro ry afako mifamaofao na rentsika mandrakariva raha miresaka mahakasika an'izany hoe fiantsona sy ny tontolony zany isika. Ao ohatra hoe ny voantso, voatendry, voatokana. Ary eto indray dia misy an'izany hoe voatendry na hoe Jesosy manendry. Fa mahavariana eto dia hoe Jesosy manendry 12 lahy ho ao aminy. Dia io zany ny famaritana vaovaony amin'izany hoe apôstôly zany. Tsy tahaka ny fahitantsika le hoe ny apôstôly hoe olona nanatry maso an'i Jesosy, ny apôstôly dia iraka na azo manao ny asany anjely sy ny maro hafa ihany koa. Fa eto zany ny apôstôly dia olona notendreny Jesosy Kristy manokana ho ao aminy. Raha miresaka hoe ao amin'i Jesosy izany tsika dia fandrentsika matetika ilay hoe ao amin'i Jesosy na le hoe ain'i Kristô. Paul no tena mpampiasa azy io zay mandranitra manokana ny amin'izany hoe olona vaovao ao amin'i Kristy zany le hoe ain'i Kristô. Le hoe efa lasa ny zavatra taloha fa indro efa vaovao ireo. Fa le hoe ao amin'i Kristy eto kosa le Jesosy manendry olona ao aminy dia meta-Kristô ry avako no ampiasainy teny fototra eo zay mandranitra manokana na manasogadina manokana ny fanatrehan'i Jesosy Kristy na ny fiarahan'ilay olona voatendry miaraka amin'i Jesosy Kristy. Dia tsy gaga raha mahita any amin'ny soratra masina tokoa hoe raha miara-miaritra aminy isika dia miara manambonahitra aminy ihany koa. Ny soratra masina zany manoloana zany hoe fanatrehan'Andriamanitra zany dia famonjena ny dikan'izany. Zany fanatrehan'ny tompo zany fahasoavana dika zany satria tsy misy olona afaka hahita an'Andriamanitra zany ka ho velony. Fa matoa ny olona anankiray mahita an'Andriamanitra fahasoavana zany, famonjena zany. Ary mandrakariva amin'ny soratra masina ny olona mahita ny tompo dia mahatsiaro ny fahamasina ilay niantso azy fa masina Andriamanitra. Dia mitaona ny olona ihany koa ho masina tahaka an'Andriamanitra. Ny olona zay mahita ny fanatrehan'ny tompo ihany koa dia mahatsiaro fa masina ny iraka sy ny antso zay nanirahan'ny tompo azy ka mahatsiaro tsinitsinina. Eny tahaka andry Isaia mpaminany milaza hoe lozako maty aho fa lehilahy malotomolotra sady ao amin'ny firenena malotomolotra no hitoerako. Tahaka andry Petera tamin'ny fotoanandro mialamiko izy mantsy an'i Jesosy fa mpanotahakony. Na izany na tsy izany aiza nefa dia Andriamanitra mahafantatra zay antsony izy
ary miaraka amin'izay antsony mandrakariva. Ary zay ny tombony amin'ity le hoe meta Kristo ity, Andriamanitra manatrika epifany mandrakariva, ka tsy hoe mijery fotsiny le Andriamanitra manatrika fa Andriamanitra miara-miasa, miara-mandresy, ary indrindra Andriamanitra momba nyzay irahiny, araka teny Jesosy Kristy tamin'ny apôstôly hoe indro izao momba nareo mandrakariva, ambara-pahatonga ny fahataperana zao tontolo zao. Ry afaka malala rehetra amin'ny tompo, miasa eo anatrehan'ny tompo isika, na ny fa iraka taloha zany na ny iraka taoriana zany, miasa eo anatrehan'ny tompo isika. Manao ahoana moa zany olona miasa eo anatrehan'ny tompony zany? Tsy azo manao kitoto zany, miasa tsara zany eo mason'ny patron. Tsy manao tahaka ny hoe rehefa eo patron zay vao miasa tsara, fa rehefa tsy hoe de tsy miasa tsara, tsy zany. Fa manao tahaka an'le tenin'ny malagasy le hoe atrehy mavita iambo maefa, zany no andrasany. Satria ny fanatrehan'ny tompo am'izao zany tsy tahaka an'le hoe hita maso izy, fa izy no mahita atsika. Tompo tsy hita maso fa izy no mahita atsika. De ho ao an-tsain'ny iraka mandrakariva zany am'izao vaninandro zao, fa Andriamanitra de mijery azy, manatrika azy mandrakariva. Fa eo ankilan'izany koa nefa de zao hoe tsy irery isika ary mahery isika, na de mafy aza ny asa, na de sarotra aza ny asa, satria ny tompontsika de mahita ny fiafitsika ary miara-miafy amintsika, miara-miady amintsika, miara-miaritra amintsika. Fankaherezana lehibe ho an'ny mpitory, ho an'ny iraka izany ry havako. Tsaroana misy tovolahy kely anankiray ampianaran'ny mamany, fanaona ny an-trano, ampianaran'ny mamany izy, averina azavaina amin'indray ny lesona rehetra zay natao tany ampianarana. Fa ny mahavariana rehefa manao exercice ty tovolahy ty any an-trano, de toa ohatra mety daholo zay rehetra atao. Fa rehefa ny ampianarana na de manazava tahaka ny ahoana aza ny mpampianatra, de toa ohatra ny tsy mety zay atao. De fara moa nataon'le tovolahy kely torohevitra ny mamany de hoe ataovy tahaka ny hoe eo neny, ataovy tahaka ny hoe eo neny rehefa any ampianarana ianao. De rehefa mizatra an'izany tokoa le tovolahy dia hita tokoa fa nety ilay fampianarana ny neniny, nety ilay torohevitra ny neniny hoe eo ihany neny ary eo hatrany neny. Mihoatra lavitra amin'izany ry havako Jesosy Kristy, tsy hoe mody atao hoe eo Jesosy, fa tena eo Jesosy. Ary tsy hoe mody mahita izy fa tena mahita izy, tsy hoe mody manampy izy fa tena manampy izy. Misetra zany koa zany tsika zany rehefa miasa, tsy hoe mody miasa fa maninona, tena miasa, tena miasa. Ho voninahitry ny tompo zany ry havako. Fa eo koa hoe aoka ho masina, satria masina ilay manatrika, masina ny fanompona zay antsony, aoka ho masina ny iraka. Anao an'izany ao an-tsaina mandrakariva, aoka ho masina, manamasiny tena, aoka ho masina ireo Jehovah satria masina akony. De ny fanahy ny tompo ry havako hanampy atsika ny amin'izany, mba ho ao amin'ny Kristy tsika, mahatsiaro mandrakariva ny fanatrehany, epifany mandrakariva, tsy amin'ny andro krismasy ihany akory, fa any amin'ny iraka sy ny any amin'ny any an-tsazy any raha ny tompo atsika any, de ho tsapatsika ho ao an-tsaintsika mandrakariva fa eo ny tompo, ka mahery isika na de mafy aza ny asa. Ny fizarana faharoa de ny andininy efatra ambin'ny folo tapany faharoa sy ny andininy fa 5 zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Sy irahiny hitory-teny sady anana fahefana hamoaka demonia. Amen. Ny apôstôly ihany koa zany dia olona notendren'ny tompo mba haninona, mba ho irahiny hitory-teny sady anana fahefana hamoaka demonia. Zany de midika ry havako fa tsy misaraka amin'ny fitorian-teny ny famoahana demonia. Ny fitorian-teny dia filazana fa velona ny tompo, resy ny fahafatesana, araka ny filazantsarany Paoly zany. Ny fitorian-teny dia filazana fa tian'Andriamanitra izao tontolo zao, nomeny ny zanalay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy. Hevi-dehibea iombonan'ny baiboly manontolo zany. Ny fitorian-teny dia midika hoe mibebay ianareo fa akaiky ny fanjakan'ny lanitra, filazantsarany Jesosy Kristy zany. Ka zay rehetra mety manakatsakana na mety manafitohina dia hoe sorona, fa ny zava-dehibe dia zany fanjakan'Andriamanitra zany, idirana amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany. Ary ny fitorian-teny dia mikendry ny finoana indrindra, iorenan'ny finoana ny fiangonana, iorenan'ny finoana ary de anana finoana salama, manana finoana matanjaka, finoana mahasedra olana samihafa. Fa raha miresaka ny amin'izany hoe demonia zany ndray de hoe ny demonia dia fahavalo ny asan'Andriamanitra zany. Ary ny demonia tsy atao sakaiza araka ny tenin'i Jesosy io fa natao roana,
ary ny demonia dia tena ratsy fanahy dia ratsy fanahy tokoa, ary ny demonia koa dia tsy hita maso, fa araka ny filazan'ny soratra masina azy dia fanapahana eny amin'ny rivotra rehetra eny, tsy mitolona ny nofo aman-drantsika fa amin'ny fanapahana sy ny mpanjaka ny aizina eny amin'ny rivotra rehetra eny. Ary zao hoe ny tsy hoe variana amin'ny fitorian-teny koa nefany, fa mila mibanjana mandrakariva ny fanjakany lanitra araka ny filazantsara Jesosy Kristy, tsy ho variana amin'ny fitorian-teny sy ny fandroana demonia. Tahaka ny mpianatra fahaizay raha hoe na ndroka ny demonia dia hoe faly fa nanaiky ny demonia, fa hozy izy Jesosy mifalia fa voasoratra ny an-danitra ny anaranareo, ary dia zay ny zava-dehibe ilana fantsihana tsara anatin'ny sainy iraka ihany koa. Aoka tsy ho variana, tsy ratsy ny fitorian-teny, tsy ratsy ny fandroana demonia, fa zany indrindra aza no antondrarahan'ny iraka, antondrarahan'ny mpitory. Fa zao so variana miasa, mangana miasa nefany rehefa tonga ny tompo, tonga fotoana iaonana amin'ny tompo, dia hozy izy Jesosy hoe tsy fantotro kory ianareo, hatrizay mialamika ianareo mpanao meloka. Aoka ao an-tsain'ny mpitory mandrakariva zany, fa izy ilay mitory, izy ilay mandroaka demonia io dia olona nahazo ny fiainana mandrakizay, olona mahazo antoka ny fiainana mandrakizay, tsy hoe mikendry fotsiny fa efa mahazo antoka ny fiainana mandrakizay, efa ao amin'ny fiainana mandrakizay. Ary ny faharoa dia hoe mila roahana ny devolo zany, mila toerina ny devolo zany, satria ny fitorian-teny sy ny fandroana demonia dia tsy misaraka raha teo araka ny voalaza teo, satria ny tenin'Andriamanitra dia manafaka, ka melohan'ny tena hoe androahana ny devoly dia aorina tsara ny finoana aloha ny olona, dia roahana ny devoly, fa ny devoly raha tsy fanahy tsy sangisangy, tsy anafosafo mihitsiny araka zany faharatsiany zany. Ka dia mila toerina ry avako ny asan'ny devoly zay mamitaka amin'ny sehatra samy hafa, ary matetika sehatra mahaliana ny olona no tena hidiran'ny devoly na iasan'ny devoly, na ohatra hoe sehatra any amin'ny politika, any amin'ny Facebook na any amin'ny fiangonana, dia ampiasain'ny devoly daholo reny, any izy miasa mba hatonga ny iraka, mba hatonga ny fiangonana matoritory na varindrina na sanatria mivily lalana amin'ny iraka ny rahana azy. Amin'izao fizarana faharoa zany dia anterina amintsika fa ny apôstôly izay tendreny Jesosy Kristy eo aminy dia tendreny na ho irahiny mba hitory ny tenin'Andriamanitra ary hamoaka demonia. Amarana ny loha hevitra antsika ny amin'izao hoe olom-bo antso ny mino, ry rahala sy anabavy isany alady fanirahana mpiasa vaovao manerana ny sany efitsika manio, ko mankahery ireo mpiasa vaovao, na mpitandrina ianao na mpampianatra ianao na inona mety andraikitra ao, dia mba ho apôstôly vaovao ianao, nitendreny tompo ianao amin'io andraikitra nametrahany fiangonana anao io. Ka zao mahereza tsara, aoka ho tsapanao ary ho fantatro mandrakariva fa Andriamanitra dia manatrika ianao na mora na misarotra, ary manampy ianao amin'izany izy, momba anao izy araka ny teniny tamin'ny apôstôly fahiny, mahereza tsara ianao. Ary zao ihany koa aoka ho fantatra ao fa tsy nirahina ho variana amin'izao tontolo zao isika, fa irahina isika mba anaitra n'izao tontolo zao, ahafantarany ny tenin'Andriamanitra sy ny famonjena izay efa nomenao amin'i Jesosy Kristy, fa ihany koa andravany asan'ny Satana, ary indrindra ho amin'izany fanjakany lanitra izany. Ka aza mifaly fa manaiky anareo ny fanahy izy ny tompo, fa mifalia fa voasoratra ao an-danitra ny anaranareo. Ho an'Andriamanitra reny ny voninahitra. Amen. Ivavaka sika ry havako. Isaorana ianao Andriamanitra ny amin'izany afatry ny teninao zany, fa Andriamanitra manatrika ny mandrakariva tokoa ianao, manatrika ny iraka, ka tsy mamela ny iraka hiady irery, fa mampandresy azy ireo kosa, miara-miaritra amin'izy ireo kosa, ary indrindra momba azy ireo hatrany hatrany. Misaotra ny amin'ny afatry ny teninao teo fa maniraka ny iraka ianao ny apôstôly mba hitory ny teny ary nomenao fahefana hamoaka ny demonia izy ireny. Aoka mba tsy ho variana na tokotena ho mahay zavatra amin'izany samy rery nefa ny mpitory,
fa atsiaro mandrakariva kosa ny filazantsaranao Jesosy Kristy dia ny fibebahana fifakaiky ny fanjakan'ny lanitra anao zava-dehibe kosa tompo zany fanjakanao zany zay efa voavoatra anao ho an'izay rehetra maharitra amin'ny fanomponanao ndreto ary ny mpitory ndreto ary ny mpiasa vaovao tompo anatin'ny FJKM zay irahina tsarona amin'ity tia ampahery azy ireo ianao any amin'ny toerana any amin'ny tanimboly amin'ny endrika samihafa zay anirahanao azy ireo any. Andriamanitra mahay mampandresy azy ireo ianao ary mino zahay mananteny zay fa efa manomana fandresenao azy ireo sahady ianao Jesosy Kristy ka aza velanao irorosaina na erikerika fa ataovy mibanjina anao Jesosy Kristy sy ny famonjenao mibanjina anao Jesosy Kristy sy ny azo fijalianao ka nao amin'ny morana na amin'ny sarotra dia tsy mivadika amin'ny eniny nao amin'ny morana nao amin'ny sarotra dia hoiraka ao hatran'izy ireo Jesosy Kristy ho vavolombelonao soloany ambavaka tompo ny fiangonanao dia ombany herinao hatrany aoka ny fanenao masina no anolo-tsaina ka ampianatra ny fiangonanao mandrakariva mba ho vavolombelonao zany fiangonana zany na amin'ny teny na amin'ny asa ho ampahirezinao ny tompona andraikitra isan-tsokajiny hatramin'ny fiombonan'ny olona mivavaka fondron'olona mivavaka hatramin'ny synodam-paritany sy ny foibe FJKM dia mangataka tompo ny ampahirezanao ny tarianao hatrany hatrany satria anao ny fiangonana malalanao ny fiangonana vidiny rahanao ny fiangonana dia aoka ny sitraka aoraniany notoa tsaroany ambavaka ny fanomanana indrindra ny fiatrenany synody lehibe amin'ny volana aogostra ho avy izao dia tohananao fahasalamana tohananao fahazavantsaina hatrany tompo ro mpizaika rehetra ka hiaraka hevitra ny ampandroso ny fiangonanao mba ho saina iray sy vava iray hatrany no iarahan'izy ireo manompo anao Kristy tsaroany ambavaka aminao tompo ny firenenay dia mangataka ny hitahinao zao firenena malalanay zao satria eto nametrahanao anay ho tahinao tompo ireo mpitondra indrindra hanomezanao azy ireo fahendrena hanomezanao azy ireo tanjaka tahotra anao hatrany nanomezanao mpitondra matahotra anao hatrany mpitondra mitsinjo zay mahasoa ny vahoaka tokoa ary indrindra mpitondra sakaizan'ny fiangonana sakaizanao Jesosy Kristy ka dia tohananao hery tompo zay rehetra efa mijoho araka izany fa ho ampianarinao kosany zay mety ho varindrina ankeny ambavaka aminao tompo zay tsy salama rehetra fantatrao izy ireny miatrika olana samihafa mitojony manjoa eny maro ny tiana hotononona ianao ilay mahay manome mihoatra no zay angatanay no ametrahanay izany rehetra izany amin'ny anaran'i Jesosy ny vavahana eto izany dia ianao lefa nampiombana anay ny vavaka amanao hoe andeha hamarana an'izao asa fanompona zay nitanterahantsika izao isika riavana ny laharan-kira fa 720 ny andiny voalohany sy ny faefatra no iraitsika dia araka hitsangana isika.
miaraka amintsika rehetra ary nitsodrano izay ho tononona amin'ny anaran'ny tompo. Ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo ho any amin'ny voninahiny mandrakizay eo amin'ny Kristy, rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo dia izy no ahatanteraka, izy no ampiorina, izy no ampitoetra anareo. Ho azy eny ny fanjakana mandrakizay. Amen. Miara-mipetraka isika ry havana mivavaka mangina. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra,